fa manodidina izay bola kitra izay ho an'ny taranja iombonana amin'ny ankapobeny koa nefa izy tsy maro ny tsy betsaka amintsika no mahalala ny kanja eny Anosy Zato eny na ny taranja bola lavalava na ny bola kitra dia mampiasa azy ity avokoa amin'izao fotoana izao nefa tahaka ny mahazatra tamin'ito ato teto amin'ity firenena ity dia toa tsy maintsy atao ambanin-javatra izay lafiny ara-panatanjahantena izay nisy nakamatsy io kanjana Anosy Zato io amin'ny taraina noho izany ireo mpanao fanatanjahantena ary mitondra ny tenin'izy ireo ihany koa ny tompon'andraikitra sy ny fokontany eny amin'ity faritra Anosy Zato ity. Mandeha tokoa ny resabe ankehitriny mahakasika ny kanja parka Anosy Zato Atsinanana. Ny tenako moa amin'ny tompon'andraikitra ny fokontany ary ny kanja dia ao anatin'ny faritra izay adidiko. Ary hatramin'izay io kanja io izay fampiasan'ny tanora ny Antananarivo renivohitra fa saingy andreketan'ny fokontany fotsiny. Dia ankehitriny nefa misy ny resaka fa hoe efa misy tompony le kanja izay somary ohatran'ny nagaganay ihany izay zavatra izay satria tamin'ny herintaona ny tenanay izay anisan'ny vatsian'ny fédération vola mety nananakariny hanatsarana an'io kanja io tsy mbola niseho izay resaka izay. Ary eto ny tenanay dia somary gaga ihany mihitsy amin'ny zavatra miseho ankehitriny ary mangataka mba tsy hisiny zany hoe lasan'olo-kafa olo-tokana zany kanja io satria tsy tombotsoan'olo-tokana le davina le izy fa ny fokontany ray manontolo ny Antananarivo renivohitra mihitsy no mampiasa azy. Inona zany ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny fokontany raha toka misy zay hoe lasa fanan'olo-tokana le kanja? Ia, ny kanja moa amin'ny matan'ny commune azy fa hiadidin'ny fokontany dia ataoko ngamba fa ry zareo no lehibe afaka mandray ny fanapahan-kevitra mahakasika an'izay zavatra izay fa izay fokontany le mandraiky eto amin'ny fokontany azy dia andreketan'ny fokontany fotsiny fa kosa izahay zany mangataka ihany mbola mamerina ny fangatahana ihany hamerenana ny kanja ho ampiasain'ny tanora ny Antananarivo renivohitra. Tsisy fampahafantarana ve nandalo taty amin'ny fokontany indrindra ho anao lehiben'ny fokontany mahakasika an'izay hoe fivarotana na tsy fivarotana ny kianjo izay? Io matsy ny mahatonga ny tena hoe somary gaga ihany ny tenanay raha nahafantatra ankehitriny fa hoe misy tompony ny kianjana Anosy Zato. Ao anatin'izay rehetrarehetra izay na eny ny tany nivoaka tamin'ny gazety anankiray izay mpiseho isan'andro eto an-drenivohitra fa efa tamin'ny taona 1976 no lasan'olo io kianja io. Dia ankehitriny nefa ny gaga izay hoe amin'izao fotoana izao le izy mivoaka hoe misy tompony le kianja zany hoe tsy nisy fampahafantarana teto anivon'ny fokontany zany hoe misy tompony kianja io ary zay no tena mahatonga anay mangataka ihany hoe naninona tsy nisy fampilasana taminay ary niteraka somary fisavorovorona kely moa zay eto amin'ny faritra misy anay eto. Ny zavatra tena angatahanay lehibe zany amin'ny tompon'andraikitra voalohany anay eto amin'ny faritra misy ny kianja Anosy Zato dia mangataka ny amoahana ny tena mazava mahakasika an'io kianja io tsy hisy savorovory eto amin'ny faritra izay andreketako ary mangataka amin'ny commune izay tompon'andraikitra voalohany satria tamin'ny commune io fahazahoako azy fahafantaranay azy hatramin'izao fa saingy andreketan'ny fokontany mba hamoaka an'izay mba hampilamina ny fiarahamonina eto amin'ny fokontany Anosy Zato. Ny hevitsay mpampiasan'ny kanja zany aloha dia tsy anaiky izahay ny hamarotana an'ity kianjana Anosy Zato ity satria ity kianjana Anosy Zato ity sisa mba hany kianja mba azon'ny fileovana ilalaovana zay anaovana entraînement ka mba angatahanay amin'ny tompon'andraikitra mpahefana mahefa zany indrindra amin'ny filoham-pirenena mba handray andraikitra mba hanakana amin'ny fivarotana an'ity kianja ity sy mba hampiantso an'izay olona mividy an'ity kianja ity fa dia mijaly ny tanora ho aiza indray ary ny tanora zany raha ohatra hoe ity kianjana Anosy Zato ity no lafo ity sisa mba hany kianja mba azo ilalaovana sy azo anaovana fanatanjahantena ka apetsaka aminareo tompon'andraikim-pahefana mahefa mbola ho averina ihany ny filoham-pirenena ny tokony handray andraikitra mba angatahanay izy handray andraikitra amin'ity kianja ity mba hanakana ny olona izay mividy anazy. Jean-Luc Barthez aloha ny alohany hoe hitantarako fohifohy zany ny momba azy dia naman'ny rugby malagasy zay ngamba ny malaza azy amin'ny teny fohy zany. Jean-Luc Barthez zany dia amin'izao fotoana izao zany alohan'ny nahafatesana iny dia izy no tompon'andraikitra voalohany manager na directeur amin'ny teny frantsay ny
développement ty Afrika zany hoe momba ny fampandrosoana ny Libye ty Afrika zany izy no tompon'andraikitra voalohany ary nametraka rafitra zany Andriamatoa Jean-Luc Barthez dia misy ny tompon'andraikitra eo ambany zany amin'ny lafiny teknika zany dia misy koa reo atao hoe RDO zany hoe miandraikitra ny fampandrosoana amin'ny faritra tsirairay aby zay ahitana ny Andriamatoa Bertin zoto fahalalantsika rehetrarehetra azy aty amin'ny faritry ny Océan Indien zay zany raha ohatra bangona amin'ny teny fohy hoe iza Andriamatoa Jean-Luc Barthez eto amin'ny tontolon'ny rugby raha ny tena izy zany Andriamatoa Jean-Luc Barthez zany zao no manelanelana ny World Rugby ny RB taloha ny rafitra ambony ny fian'ny rugby maneran-tany sy ny rugby Afrika zay misy atsika Madagasikara zany ny antony mahatonga iteny teny amin'ny voalohany hoe namandikiko malagasy Andriamatoa Jean-Luc Barthez zany dia efa ela no mifandray tamin'ny fédération malagasy rugby zay nisy teto toerana tamin'ny fotoanandro na mbola CTR zany ny Andriamatoa Jean-Luc Barthez tatsy amin'ny Osla Réunion no nanomboka zany fifandraisana zany ary teo zany dia mifandray tamin'ireo technicienne ny rugby malagasy zay azo porofona moa zany sy azo mbola afaka mitsovavelona am'izany ireo technicienne reo zay niara-ny asa tamin'ny Andriamatoa Jean-Luc Barthez tamin'izany fotoana zany dia niakatra teo amin'ny sehatra avoavony zay izy niditra tao anatin'ny confédération africaine de rugby tamin'izany fotoana zany ny anarany dia rugby Afrika moa izy amin'izao fotoana zao ary zay tonga amin'izay le zavatra nyteneniko teo zay hoe directeur ny développement ty Afrika izy eo amin'ny World Rugby raha mijery manokana fotsiny ny fifandraisany amin'ny rugby malagasy dia anisan'ny tena nahitantsika tombontsoa zany sy heritsika nentina nanateterahana ny fampandrosoana ny rugby malagasy Andriamatoa Jean-Luc Barthez satria anisan'ireo ataontsika hoe olona zay azo ny antantana sy olona koa napita tanteraka ny fahaiza manaony sy ny ento-manana sy ny zavatra rehetrarehetra nilaina amin'izany fampandrosoana ny rugby zany ho atsika teto Madagasikara Andriamatoa Jean-Luc Barthez ary mba tsy tenenako hoe ohatrany hoe zanakatrano mihitsy tsika zany amin'ny Andriamatoa Jean-Luc Barthez amin'ny fikarakarana zay nentiny ampandrosoana ny rugby teto Afrika sarotra ihany moa ny teny hoe engarana kanefany raha milafiny indray zany dia somary niangatra mihitsy Andriamatoa Jean-Luc Barthez any rugby malagasy resaka formation zany dia anisany tena hoe tena mitondra zavatra be da be ho an'ny technicienne malagasy zany ny Andriamatoa Jean-Luc Barthez ary ety mariako mihitsy hoe raha ireo sangany zay tonga amin'ny hoe formateur de formateur hoe raha nisy firenena zany notsidiany Jean-Luc Barthez betsaka indrindra teto Afrika raha misy voalohany de faharoa tsika Madagasikara raha tsisy moa voalohany de tsika voalohany efa zay voalaza teo daholo zay moa zany hoe inona ny antony zany rehetrarehetra zany fa ny afotsiny zany tiako marihana de zao hoe tondra zavatra maro
ary tena nanana ny anjarabrikany tamin'ny fampandrosoana ny rugby teto Madagasikara zany a le matoa Jean-Luc Barthez. Inona moa zany le zany hoe fampandrosoana netiny zany, zany fampandrosoana netiny zany dia ny fanatsarana ny fomba fitantanana na teo amin'ny lafiny fitantanana administratif zany na teo amin'ny fitantanana ara-boly zany, indrindra teo amin'ny lafiny teknika zany. Ireo zavatra ireo zany zay tsy nisy taloha tena mitenenareo fa tena ny fédération zany naza talohany hoe mbola hoe secrétaire général ary ka tsy nanana personnel permanent zany afa-tsy secrétaire sy Tokolarangita zay nisy secrétaire zany de Tokolarangita moa manao an'ilay courrier sy ny anina fotsiny fa amin'izao fotoana zao zany ny fédération dia manana mpiasa raikitra eo amin'ny roapolo eo ankoatra ny mpiasa tsy raikitra zany a deo koa ny mpiasa bénévolat zany ary zany rehetrarehetra zany a dia ao anatina rafitra mipetraka tsara sy mirindra tsara. Zany rehetrarehetra zany a tsy nisy hoa zany taloha, tsy hoe olona hoe teny fahatany fotsiny ako fa olona nandalo sy ny aina tao anatin'izany fivoarana zany fitantanana izany. Ankoatran'izay a resaka fitantanan'izay a dia anisan'ny tena hoe nanampy atsika ary mbola niteneniny Victor teo moa zany ny fomba fanampiany atsika manokana zany eo amin'ilay tanjona zay tratsarin'ny fédération foana ny hoe mba hisin'ny amin'ny tonga amin'ny tanjona resaka haute performance atsika eto Madagasikara zany. Ary inona moa ny anisan'ny hoe atongavana zany tsisy afa-tsy ny resaka compétition internationale ihany, ary io a dia anisan'ny tombon-dano antsika malagasy ary raiko amin'ny petit bola lavalava rehetrarehetra mba hitohizany an'izay engouement le vazaha zany hoe fitiavan'ny vahoaka malagasy ny rugby zany mba hitohy zany satria zany koa dia anisan'ny tena hoe anisan'ny zavatra na ny tenako ary dia anisan'ny hoe fitaovana anankiray zany zay hoentiko miady any amin'ny international any na au niveau rugby Afrique na au niveau world rugby zay ny farisian'ny petit bola lavalava malagasy zay. Ary zao fahalasana Jean-Luc Barthez zao dia ohatrany hoe zezika sy pietana atsika ihany zany ampitomba zany fitiavantsika ny rugby malagasy zany sy hoentina atsatranana an'ilay tanjona dia le hoe ananantsika tonga amin'ilay sehatravy dia ny haute performance zany. Inona moa ny tena hoe tanjona amin'izany fa tsy ny hoe mba anisany mba ho qualifié tsika na any amin'ny world rugby any amin'ny coupe du monde amin'ny 2019 fa en Japon tsika sendrasendra averiko fa tsy hoko sendrasendra zany fa efa zavatra efa volavolaina efa nandritra ny 14 ans teo any Jean-Luc Barthez.